Vata volafotsy nosoratany voangiririana Fransia. ho velominy vantsosy Anjariva, Miaraka amin'ny Arliva, Le Mec, Tahinana Antenaina Sila, ary Rija. Roland Ramanatsoa no nandray feo, Anjariva no nanantotosa. Kaizary landy fampitadiavan'ny tadajonona sy mamaravo any. Aizako efa mivalo alina ve zao niaran'ny rava teo ihany de tsy hitsena le. Zahay rehetra nanontaniana koa ny laza tsy nahita azy daholo. Aleo mihitsy anampiakanjo aloha sy antso namana de tohizana ny fikarohana ka. Lalan'izay tena mbola tsy hita landy. Kivy be reo ray aman-dreniko. Lasa nidina ny Tsahamasina ny ambanivohitra raha reo sao any hono izy. Any raso, iny fa tonga le inspecteur Gabriel nasaininy tao amin'ny accueil nanontaniana. Mandroso tompoko. Manao ahoana tompoko? Salama tsara, mazoto toerana. Misaotra indrindra tompoko. Ka inona ny azoko anampinanao tovolahy? Very tompoko ny anabaviko hatramin'ny ravana iomaly. Vao omaly? Mbola tsy azo lazaina very anie zany e. Fa firy taona izy? 7 taona tompoko. 7 taona. Azoko an-tsaina le fiketronao inspecteur Gabriel. Azoko antoka nefa fa tsy nanaraka lehilahy na hoe nananamana ka tsy niry izy. Ao anatin'ny taona ty andrany zany. Ary tsy afaka ny tompo-teny fantatra ianao hoe hainao par cœur ny anabavinao. Tsy midika akory zany fa hijanona tsy anao fikarohana zay a. Mba omeo anao hoe azafady momba anao pikaroka sy le karohana. Ny karapanondro. Ity ary tompoko. Ny voaray. Tsisy itovizana mihitsy nareo mianadana de ny anarana azy. Eny tompoko. Zazana tsangany Rasolandy fony izy 7 taona hoy izy ireo ray aman-dreniko. Laha tokana ka mba naniry zazavavy izy ireo tamin'izany. Tsy afaka niteraka intsony afa-tsy zay ihany mantsy izy mivady noho ny antony ara-pahasalamana. Misy roa mpihavanana zany. Tsisy ifandraisany mihitsy raha ny fanazavan'ireo ray aman-dreniko ka. Ay, fa mba aza vao bebe kokoa amiko ary hoe ny fankahitanareo farany. Toy izao inspecteur Gabriel. Mino anao a? Eny ary, mahazo mandeha nareo fa anao ny asanay zay. Eny ary tompoko. Tompo, inona indray ray nentin'ny Monsieur Roger amiko iny e. Marina tsy olona iny. Tena nidiran-doza mihitsy any asa tato amin'irety fianakaviana hafahafa be reto ka. Reo fa nierikerika izy sy ireo namany telo lahy. Sao dia misy mahita. Ary nitsofoka any ambanin'ilay gorodona secret any ambany any indray. Inona ary no ao e? Aiza naprimandreo ray aman-dreninao an'ilay vata volafotsy?
tsy teny sy tsy laza marina zany a. Ao zalafy lao any a. Tsy teny a. Avy lao io mandra-pilaza marina. Tsy misy an'izany sady tsy fatany koa zany nefa ry zala reto dia nahazo information tsara makasika an'le vata. Aleo aloha lammakely any fatoizana ny afiarafaka. Aleo iale tongana. Vata vola fotsiny nandray ary zany fampitatiavana izany. Tena losy tia marina ka. Tena loza. Navoaka ny Monsieur Roger tao anaty lakavy le tovavy dia nidiny amatrano tsy mahazo mivoaka mahita masoandro. Eny fa na dia etsy an-tokotany etsy aza. Madame Rose. Eny tompoko. Karakaro tsara landy a. Eny tompoko. Dia omeo an'izay ilainy. Dia tany remo tsy mahazo mivoaka eto izy a. Tsy afaka ho aiza koa moa efa misy olona ao ivelany ao e. Eny Monsieur Roger a. Ary ono a. Ahoana izay tompoko? Efa natokanao sy nalainao daholo ve ireo zavatra rehetra tsy ampiasaina intsony? Tamin'ny fotoana nitenenanao dia efa nataoko daholo ka. Ateriko any amin'ny centre mamiratra soa mantsy. Ay. Loza fa be voka hono landy. Ahoana ozy le rangahy iny raha mandre an'izany? Mbola tanora izy. 4 taona eo raha be indrindra. Manao ianao inspecteur Gabriel? Miara-panao, salama tsara. Efa nainona vaovao ve momba ny landy? Hatreto aloha mbola maro be ny version e. Fa ny farany dia nitsofoka fiara tsy mataho-dalana amin'ny loko mainty izy. Dia eo ampikaroana azy mihitsy izay zao. Manao ahoana nefa ny ray aman-drenao? Ory dia ory izy ireo ao ka. So dia be voka ahoana e? Zaniko. Ataovy tono tsy misy zany a. Mbola tanora ka tsy manam-potoana iariana zazakely a. Madame Rose a. Eny tompoko. Zao no izy. Tsy hoe atao volana vitsivitsy a, fa hanangana orinasany amin'ilay tany vaovao azoko zasy ny ekipako. Ka noho izany a, enao no lehibe eto. Eny tompoko. Karakaro ao landy. Aza matahotra ianao. Tany remo ny fihetsika maherina tsy kombakomba ratsy fa eo foana ireo mpiambina tanàna. Eny tompoko. Aza matahotra re ianao e. Soa ihany Monsieur Roger fa tavela any. Hitako tamin'ny televizion fa lasany daholo ny akamaroan'ny tanin'olona. Ary ananany taratasy mazava avokoa. Saingy tamin'ny fomba feno kolikoly. Reraka. Teraka lahy-kely landy. Fito volana izy zao. Ampanateriny any amin'ny centre mamiratra soa ny zazakely. Centre d'Orville nahatranainy sy azo lazaina ho tsara indrindra. Ny fomba ivoahako eto zao ny tantarako. Vatakely midika danaty iny nampanarahany azy. Ireo fa variana ny mpiambina. Andeha.
Vita ny adidiko. Voatitra somatsara ny zazakely fa ny fomba manaraka mba tsy hahafantaran'i Monsieur Roger hoe bevoka ka teraka tato landy. Izay zao no dingana manaraka. Monsieur Roger, mba afaka miresaka kely aminao ve za azafady? Hoe ahoana izay Madame Rose? Tsy hoe tsy salama akory landy fa bevoka. Matahotra mafy anao izy ka niangaviako re mba avelao izy hiainan-kalalahana anao fizahana sy mba hivoaketo fa ilainy izany. Sady ianao koa ve tsy mba hanantarana ke iza no andovan'ny tanàna be anao sy ny orinasa atsanganao eto sy eroa? Azo eritreretina ny teninao. Saingy tsy mivoaka mandingana ny tokonana io izy fa nampitsabo amin'ny maketo misy fantatro any. De mila fanampianao. Eny ary. Tsy fantatra ny efa rano landina maty na velona. Za aza nanambady mba hampiononako ireo ray aman-dreniko saingy indrisy fa maty teo am-piterahana ny kasaina zanakay ilay vadiko. Mba hoe hiteraka maro kanjo hafa loatra ty anjaranay. I mama no mikely aina mitaiza azy. Za molo tsy maintsy miasako. Faly Madame Rose na zanaka vavy. Zany? Faliana ny anarany ary kiniko aminao ny momba azy. Matoky ianao Monsieur Roger. Inona re izany vazavaza ato izany? Iza ny teny anao hoe mananjakan-drano mivoaka ny trano? Andriamanitro, olona vao avy niteraka vao iray volana ve dia atao an'izao? Ino ny ataonao Madame Rose? Tsy mandondona akory. Miangavy anao re ahy. Oka izay ninona antony? Mivoay ianao fa tsy sidiranao ny amin'izany. Andray? Ino ny manaraka? Monsieur Roger, jereo fa voadona mafy nge landy ka tsy mahetsika tsony. Mandehany ianao mivoaka e! Ary eto any ny zazakely. Tena tsy miaina tsony ty. Aleo aloha aretina midina. Zay, ao ianao, tsisy ahita mandrakizay. Monsieur Roger, nanahoana izy tao? Aza be fanontaniana foana ianao e. Efa nentin'ny zalahany fa arako avy aty aoriana. Manomboka izao dia tazao tsara hafaliana. Raha tsy vitanareo rery dia aka-panampiray hanampianao ato. Mety Monsieur Roger dia aterina maraina dia alaina riva fa tsy vitako eto a. Zay mety atao. Zay aloha fanaraka an'ireny a. Eny ary. Marina ve izany? Ohatrany tsy nahatsikaritra azy nidina akory Iny Monsieur Roger sy ireo mpiara-miasa aminy. Efatr'andro aty aoriana vao niverina. Andray, sady tomtomamy be. Fa misy inona Monsieur Roger? Aizy landy. Maty izy e. Simba be ny razana kavy dia nalevina teny am-pasambahiny. Landy sao?
roapolo taona sahady izay no lasa. Mbola mihevitra nitatrany arenako aho. Monsieur Roger tonga soa ato amin'ny centre indray. Metoratoraka sy mamihana mafy any Brownie ery Monsieur Roger. Monsieur Roger, Rofiny ianao ny akana amin'izay. Tsy elatsony e, amin'ny fiverenako manaraka eto. Zany tena faly be aho zany. Virana aingana fa efa te hiala ato amin'ny centre mamiratra songa izahay e. Andraso io resaka kely amin'ny sera direktrisy aho aloha e. Ilanga tsy mazoto raha resahako aminy. Dia araka hiala eto tsika. Tsy lesar Brownie. Aleo fitaiko mihitsy aloha ny fianarako fa miala eto ah. Zany? Tsy mila mpanoana ampy hatateraka ny fanampiany sera direktrisy. Vita ny eto fandondray findretsy amin'ny ritany manaraka ry ary. Aoriana ny sotenasako amin'ny herinandro dia efa nostalgia aho. Satria efa nanaiky ilay olona. Aleo aloha sokafa ny divadavika kely tany monsieur direktrisy ty. Tsy mbola nikasihany mihitsy ony. Laza izy fa nisy vola be tamin'ny valopina terin'izany ramatoa zany tamin'izaho vao 2 volana monja. Ary tsy nahita nilaza ny anaran'ilay olona nanatitra azy izy fa hoe mijanona ho Tsiambaratelo zany. Efa imbetsaka ihany aho nanontany tena momba an'ireo ray aman-dreniko hoe fa tena ahoana loatra ny nariana. I Brownie namatsy mba hoe 4 patory an-dalana ary narary saika matany tazo mahery naterina taty. Ary ireo fianakaviany 4 ripaky ny aretina daholy. Ary zaho kosa mba ahoana? Sarina vehivavy tsara tarehy mitrotro zaza mena vava. Andraso fa misy soratra ato ambadika. Neny ny aiko. Zany ty. Ary misy taratasy koa ty manaraka azy ty. Rojo volafotsy misy hoe L. Aleo iambozonana aloha vao mamaky an'ity taratasy ty ah. Ny aiko ataovy izay mahatafita olon-kendry sy olom-banona. Tsy vidinao any nanatitra anao taty. Aza mitady an'izay ray aman-dreninao fa tsy mahasoa anao akory zany. Ary mety efa tsy ho hitanao intsony amin'izany fotoana izany fa efa any ambany rangola. Veloma zanako tiako. Ny aiko. Neny landy. Fa maninona? Tsy maintsy fantariko ny antony. Misy tovolahy iara-iasa akaiky amiko eto. Ay. Raisy tsara izy. Eny tompoko. Ny raiky-po tamiko izy isaky ny mamangeny amin'ny centre mamiratra so eny aho. Ay. Eny ndray monsieur Roger. Vehivavy lehibe sahady ty hafaliana. 20 taona lasa sahady zay. Le raika alahany zay. Asa raha mba nanahoana. Amam-bolana kely ny mba elan'izy ireo. Tsy nandalo tany intsony mihitsy aho.
Vita ve zao fanalana drasy ataon'ny Lazare ny aiko? Masoandro mody indray mampalailo eto ry Braona. Zany. Mahakamo mihitsy manao an'ity rehefa tsy mianatra. Ary velom-bola ery angela zany androany. Fa adino ny langa. Ilasa isan'ny taraiky eto. Saika lasa avokoa zay. Zany a? Androany no avy eto Monsieur Roger fiantako iny aka. Mirary soa lesy ry Braona. Saotra lesiny ako. Na izany aza ohatrany tsy dia azoazoko zany izy iny. Mandeha aloha le tsy dia andray mahita an'izay any. Zay aloha fatsony sika. Andao ary. Andao. Zany fa mijanona tokotany ny fiara raitra dia raitra akatsika. Sady ika farany. Iny izy fa avy tao Monsieur le Directrice mihitsy. Manao ahoana nareo roalahy? Salama tompoko. Salama tompoko. Araka amin'ny fotoanan'ny fanomezana ry Braona dia tonga. Mandehana ilay vinentana. Efa vita ny resaka. Vetivety ary Iza moa ny anaran'izay teo? Ny haiko. Efa manana mpiantoka angaha lahy. Za mantsy afaka mandraina mbola misy 10 aza. Zany ve? Ie. Misaotra aloha fa tsy mila mpiantoka. Za ihany no antoka ny tenako aoriana kely eo. Zay, veloma ianao Monsieur Roger? Ay, mba miavinavina koa iny zany ka. Na miresaka aminao aza manahirana. Ohatra ny misy onde negativa miparitaka be zany avy any aminy. Za koa mbola manana tanjona ho mpitsongo tiako. Tsy amelako ny momba anao ray aman-dreniko. Veloma letsery ny aiko Mandram-piona lesy ry Braona. Rarso. Misaotra betsaka ary kasaina mazoto mpanatitra foana. Tsy tiako komantsy le alaina sy aterina amin'ny fiara foana. Iriko ny toizany izao foana. Fa tsy hitahita akory dia taona fahateloan'ny oniversite sahatsika. Na za koa zany tsy tia aterina amin'ny fiara loatra e. Zany. Marina mihitsy zany. Tsy hitahita. Aleo hiaraka ihany sika manao stage ka. Zay fa veloma. Mandra-piona kasaina. Aleo jerena tsara ny toerana. Mandehanao amin'ny efitrano indrainao fa milanao izy. Misaotra Madame Rose. Manso. Misy ilanao ahondry dada? Ie. Izy Braona. Mpiara-miasa zay ary misy fotoana hivezivezy foana ato an-trano izy alalana avy amiko zany. Madame Rose moa efa malala azy. Izy kosa no afaliana zanako. Faly mahafantatra anao ry afaliana. Za koa toraka zany. Zay ihany very dada sa mbola misy resaka hafa? Zay ihany ka, afaka mandeha ianao. Ay. Zay ny fomba fiasa ry Braona. Eny tompoko. Isy an'olo sy ampianatra lehilahy fa mila manaiky ireo lehibe mpitarika. Eny Monsieur Roger. Ndao ary fa sasamiandry ry zalahy e. Ndao. Tena ohatrany tsy mahazavazava le asa mpanaova Monsieur Roger marina. Tena tsy naposiko. Dia sanatria ve? Aza hitako. Tsy zany mihitsy nefa ny tsarako azy iny. Le izy manatitra amin'ireo karazana fanomezana tany amin'ny centre.
Ka nanahoana ny zavatra nampanaovana voalohany an'Lary Braun? Lazao dia ambarao. Araka ny fanadihadiana dia olona tokana ny tompon'ilay trano be miofa rehetra makany iny. Mbola azo ireo ihany koa ny tambary sy ny tambolo midadasika. Dia mbola ireo olona ireo ihany koa ny manana an'ilay vata volafotsy feno vongambolamena. Vata volafotsy hoe? Eno a? Matoa mbola miverina ny resaka momba azy dia mbola any zany le izy. Miverena ny amin'ny zalahy fa omeko azy ny andinindin'ny programa. Eny Monsieur Roger. Aza misy mihetsika nareo rehetra fa basy mifahany ty atanako ty Tena loza. Tsy naposiko ohatran'izao mihitsy nampanambola be azy. Tapehany malaky ny vavany tsy antso vonjy ry zalahy. Aiza le vata volafotsy ny nampiriminareo vady? Tomanda be tsy mety miteny. Ankeseo ry zalahy. Tena loza ty. Sa vao daholo ny efitrany rehetra. Sita le vata volafotsy. Reto vola be amin'ny kitapo sy famantaranandro ary firavaka maromaro reto ny tany. Ao ry zalahy, vono ihany. Fa izy ianareo? Midiry alahy. Dada, mama, marina raha misy mihetsika tsony izy mivady no vonono ilay tsy mataotody reto. Iny lahy. Tomanohatra. Tarory zalahy. Zay. Andray marina, tataky ny antsy ny tanako. Raha mandrika eran'ny trano, tena mitady hofanina. Aiza mipirina le vata volafotsy? Tsy fantatro mahakasika an'izany sady tsy mbola hita masoko. Ao ry zalahy, tofy any mipirofy rehetra. Dia ndao aloha hiala fa sao manahirana. Zay, efa tsy matsiaro teny ty. Efa voafafa daholo koa ny ditongotsika. Ny azy sisa. Esory daholo ny saritava dia ndao andeha. Mba sabandray ianao ry hafaliana ny tonga aty aminay Mekare? Eny ary. Ndao. Monsieur Roger, ka tsy hafaliana zanako ve iny lasa nanaraka ny tovolahy iny? Aiza? Iny? Eny tokoa. Namany angamby iny. Dada, bebe, dada be, tompo, fa nisy inona tato? Nisy nandropa. Mentsy polisy aingana. Allô? Ao amin'ny postry ny polisy fe zao azafady tompoko. Iza taminareo ny antso teo? Za tompoko. Avy hatrany dia ataovy ny asanareo mandrapana didiko azy zafady Inona izy ireo ianao? Dadako izy. Bebe Raivo sy dada be John. Ary ianao? Namankasaina.
Mamisan'andro angano rainao? Indraindray. De mamono sy manan-kirotana ve izy rehefa mamo? Tsia. De akoatry ny alkôla mandray zava-mahadomelina hafa koa ve? Tsia. Sigara koa indraindray. Ay, tantara ho ary ny zavatra hitanareo fony voatonga. Antso ny fianakaviana rehetra fantatrao dia lazao fa maty ny bebe anareo sy ny dadabe anareo. Misy namono. Ento izy ry zalahy, sady efa matsiaro tena. Fa nahoana? Satria hatreto dia metomboka amin'ny daholo ny pirofo. Ho adiadiana misimisy kokoa izy. Kay, fanina zany. Ory dada, fa ina ny dikan'izao e? Kaso zay, aza matahotra fa tsy meloka. Izay ry ka saina. Andao aloha atsondra fianakaviana araka ny teniny teo. Afaliana, tsy meloka andraiko. Reko daholo ny tenin'ireo dokotera. Anjaranao inspekteur mandray anay koa adiadiana, asehoko anao noronan-tsary ny sehon'ny tranga. Ena inspekteur Gabriel. Araka ny valiny zavadrehetra dia tsy afamaina ianao Andriamatoa Barsoa. Ary mandra-pahita marina dia voafonja aloha ianao sady miandry fitsarana. Efa voalazako anao ombenombeny inspekteur Gabriel fa tsy meloka. Ataoko ahoana ny amon'ny ray aman-drenitra? Ninana zava-mahadomelina nga ianao talohany Averiko ny ray fa jiolahy 5 lany saritava ny namonanay tato sady nitady an'izao vata volafotsy zao ony. Mbola veriko eto koa fa tsy nisy afa-tsy ny dia tongotra ao sy ny dia tananao no hita tao. Fa misy iny zany vata volafotsy zany? Tsy fantatro ray. Na zaza ane tsy mbola nahitan'izany. Engaviko anareo inspekteur mba hikaroka ny marina dia aza atao tahaka ny rarahandra Solandy. Na nijavona tsy izay nefa ranona matina velona. Ilandy arabaviko. Isaka ny mahen'olona manonona anarana hoe landy ady miotana foana ny foko. Nipitika lavitra mihitsy le sary fotonako. Nisy rovotra ve? Azafady, nanjara ianao indray ny nandroaka an'le izy. Fotonako koa. Andriamanitro, to ilandy, landy anabaviko. Ary izy ty zazatrotro ty. Anabavinao hoe? Le niteneninao vao teo hoe tsika? Eny, fa izy ianao no manana sariny landy. Zanany tia mitaratasy napetrany. Zanany ahoana? Aiza izy no mipetraka? Iza ny vadiny? Tena sorany tokoa ty Na zaza ny toanao e. Tsy mbola nahita maso an zareo. Tsy azoko zany. Milaza ho zany ianao efa tsy nahita ny ray aman-dreninao. Ianao ihary fa toy izao no nahazoako ny sariny. Ray rery lanitra santara mamiratra soa. Mila manantona ny tompony andraikitreny zahay manontany zany. Anjaranay polisy zany Andriamatoa Barsoa. Ay tokoa moa amonjy fonja. Ibaby ny eloka tsy nataoko akory. Mangataka aminao inspekteur Gabriel. Avelao mba ho afaka andevina andreo ray aman-drenitra eny Tsahamasinina. Ny aiko
Engaviko koa ianao hijerijery amin'ny kasaina rahalanao. Marina fa tsy praitapoza sy landy fa zazana tsangana izy nefa niaraka nitozaina ho toy ny praitapoza ahy. Zany ve Andriamatoa Barisoa? Tapitra n'le rijanao nanao eto Andriamatoa Barisoa. Mbola hodinina momba amin'ny fangatahanao. Ndao ry zato izy manaraka an'ireo olo ireo. Inspecteur Gabriel, Ahoana izay niako? tsy hoe sanatry mpiavana izay dia hiara azy aho fa tsy meloko izy. Hita soratra amin'ny fomba firaisany sy ny fihetsiny. Tandremo a. Tsy zany loatra ny fomba entina hamantarana fa olomeloka ny olona anankiray. Tadio fa misy porofo hatrany nanamarinana an'izany. Reto aloha dia tsy hafa-maina izy e. Azontsika atao ve ny makany amin'ny santra manadihady an'ny sœur directrice? So mantsy misy ifandraisany amin'izao mahazo an'ny Andriamatoa Barisoa izao momba. Raha ny fahitako ny hafa ny tao anaty taratasy navelany mantsy toa hafahafa ihany. Ndao are. Hitako vao maikaliana sy mangetaeta be ianao ny alala azy ireo na dia efa miferana aza hoe aza mikaroka momba azy ireo. Mifono zavatra be mantsy izany afatra izany. Azoko loatra. Saingy tsoroko aminao Inspecteur Gabriel fa hikaroko momba azy ireo no antony nividianako an'ity azy ity. Ary natao n'ity Ramose ty tato. Nanara-maso tsara ny aiko izy teo. Ary ny aiko ohatry ny mody fanina izany. Ary ohatry ny fantatry ny tovolahy iny a. Izy koa minitsy mijery ahy mihitsy dia tsy tazako ny endriny. Ka nanahoana ozy izy masera ry inspecteur ny aiko? Tsy nilaza ninona hono izany madama nanatitra tamin'izany fotoana izany. Fa soniny nampanaovy masera azy dia hoe zany roa zany. Tsisy adresy, tsisy ninina nalalana azy. Sarotsarotra ny aingana amin'izany a. Fa hono a? Mifankalala nga ianao sy le Ramose nitondra fiara teo? Totra ny banjina anao fatratra izy ry inspecteur ny aiko a. Tsy teresaka be aminy aho. Nanangana an'ilay namako niara nitaizana tamiko teto amin'ny santra izy. Fa naneko noty fanina mihitsy. Nividy tany maro izy iny. Manana orinasa betsaka eto Antananarivo koa. Hitako tamin'ny tele. Misy mitaraina fa mahazo ny rariny hatrany. Zany a. Tsy fantatro. Afaliana, milanao hono ny rainao. Dia mitandrema fa vinibinitra izy ao a. Zany e. Ie. Aleo arahako moramora teo enoko ny resaka ataony. Ahoana izay ry dada? Masinandro manomboka an'io a. Dia ahatsara miaraka amin'ny vava ny fiarahanao amin'iny tovolahy indray Afaliana. Ka mifankaty izay. Nahoana ny ferana? Manandrara tsy mazava ny rainy ka tsy tiako ianao sao voasaringotrano ka. Ay ve zany e. Tsy mahasakana ny fitiavanay izany. Zaho koa ngefa lehibe. Sady tsy meloka indray fa eo andalam-pikarohana ny meloka ny polisy. Tsisy fatatrao ny amin'izany e. Tsy maintsy andraisako fipetra manokana no momba anao raha mbola misisika ianao. Iny Brown, tovolahy satavo ny volony. Hitako ery ny fijeriny ianao. Reno no miendrika anao. Efa manana ny tiako ary dada. Tsy tiako Brown. Efa elaela niaraka zasy kasaina. Ataovy izay ataonao. Zany no mivavanao? Zany. Andao ary ho jerena zany.
Indri am-piadanana ry tatasineny. Indre tsara ry kasaina, karakarao tsara ny tanàna mandrapiveriko. Tsy maintsy ho avy amangy anao eny ihany aho. Olok'izay ry kasaina. Mila mahery ianao. Aza matahotra ianao Andriamatoa Barisoa fa hiezaka hanampy anao sy kasaina. Misaotra anaka. Inona ary ny tena tanjo Monsieur Roger mampanaraka an'ireto olo reto sy ny zanany? Mahalala koko'izany kosa aloha ny tanànan'izy reto aty Tsahamasin'ny ety. Efa teto amin'ity tanàna ity foana izany ny hainy malalako. Olona mpino ry zareo. Misy an'ity tsangam-bato izay Antoine de Pato mpiaro ny faritra Tsahamasinina mitsangana sy vita tsara tareoko izany ity eto akaiky ny fasandrasana. Ka tsy ny haiko very izy maso koa mandroro. Tena izy marina io. Fa maninona eto koa? Aleo aloha tsy anatonana ka. Taovy izay hifankazona tsara amin'ny inspektera Neko Rahalahinlahy ary mifanampia. Rahalanao e? Fangatsy hoe zazatokana indray ianao ry kasaina. Adiniko tokoa ny tantaran'ny zava-nisy taty aoriana taminao ry hafaliana. Toy izao ilay izy. Mampalahelo koa ny tantaranareo izany. Ie, ianao tokoa raha mbola tsy nitantara momba hainy tena reninao a? Maty teo am-piterahana hony izy. Ary Madame Rose no nahalehibe ato izao. Ary ohatrany tsy izany no nitantarainao anary hafaliana? Fa hoe ahoana moa fa tsy tadidika? Ohatrany hoe daroka nataon'ny rainao nahafaty azy, fa hoe masika be dadanareo. Nisy fotoana tokoa aloha Madame Rose ny teny an'izany e. Tsara resaka sy mifankatia ery reto izany. Ho avy moa ny anjaranao ry hafaliana. Tsy napoziko olon-drasy be toy izao ny rainao. Tany am-boalohany nanenina hoe hava-tozy ny haiko tsy ny hanaraka azy. Saingy mijery ny vola be sy ny harem-beny dia ny olona. Ndrisy, ho aiza koa moa e. Tsara andro ny Barisoa izany. Mahafinaritra be ny ambanivohitra ireo ry kasaina. Satroko irery tsy hodintsony. Sambatra be raha mijanona indray alina ety. Fa mbola atokoavana be miandranay ry hafaliana. Tapaka angamba ny lalan-drano Rozena rehefa niala mandrina naraka an'ity tovolahy ity ny zanany. Ohatra ny mampiay aby izany ry fiara mainty somary mijanona lavitra ry a. Ohatra ny manara-maso an'ireto fianakaviany reto. Tsy tsikarotro loatra. Jereo, tena mitodika tiry ny haiko fa aleo miala eto a. Ha! Iny fa lasa. Ohatra ny hoe nijery tany sika dia lasa izy. Azo lazaina. Andao amin'izay Andriamatoa Barisoa. Tsy mandromandry ny saiko amin'ny fihetsika ity Monsieur Roger ity amin'ny hafaliana ka sao dia mba ho vonoiny ao. Tena tsy akiko tsony kosa ka. Izany no ohatra ny reny nanabe any hafaliana ka tsy maintsy miditra tsehatra raha misy zavatra hafahafa eo. Iny fa niditra ao amin'ilay toerana ambany lakafo falehany ao. Fa inona foana raha no alehany ao e? Misy inona mihitsy ao? Taona maro any teto fa tsy sanakao. Tonga koa angamba ny fotoana andehanako ao ka. Madame Rose a! Madame Rose! Ahoana izay Monsieur Roger? Andeha afaharao maso kely hafaliana. Ay. Mety tsy tafaverina raha tsy rapitso. Eny ramose a.
sakafo tena kafizindringa io natao kury hafaliana ka efa fotoana maromaro aza eny nanao toy izao ry madame Rose. Zany ve? Ia, sady fanimpanina ihany koa. Zay hitako. Andraso kely mihitsy ny aloha ka zavatra ato anaty boîte à pharmacie ato ka. Traso. Andana aloha. Andana ento ty dia dana aloha mipipi mihitsy ianao aloha dia jerena. Ouais, test de grossesse. Ye. Tena tsy tao an-tsaiko tokoa ty. Andraso vetivety ary e. Jereo ny tsipika mena. Jereo ny tsipika mena. Oe? Ouais. Tena be vokindry. Inona tsara hoe ry madame Rose, be voka hoe hafaliana. Iny ary tatazo. Ramose Roger indray fangany verina sady ianao e. Adiniko ny lakile amin'ny fiara dia reko tampoka ny resakareo. Monsieur Roger, oka re zay e, aza vonoina izy. Tsy mahazo manatokatona ny tovolahy intsony ianao. Ninona lazainao ry dada? Aterako sy tezako ny zanakay. Ory zalahy, alaivo dia eto hafaliana. Monsieur Roger hoentina izy. Mesory ianao madame Rose. Monsieur Roger. Batao andintsany. Io ve dia tsy zakanareo e. Ao zalahy, ao. Nentin'izy ireo aiza ary hafaliana teo. Sa koa ataony otrany landy. Androany avo tsy maintsy hitsofoka ato amin'ny telakavy miafinao ty ringa Roger. Raso. Ato le izy. Aleo isorony ty tapi matevina be mivelatra eto ty. Io ny lalana. Aleo hiditra. Misy tohatra be midina makany io. Tomaizina be izy zany. Aleo aloha apiretiko ny lampe de poche. Oay. Malalaka be ohatran'izao ve ny ato? Inona daholo tony lamba amin'ny sakosy ato tony? Ary iny ty zavatra misarona be ty. Aleo ho jerena. Tovola be. Tony zany no alainy sy ateriny ato. Andray. Riko misy vata maromaro lava be milahatra. Andraso hoe ho sokafana. Oay. Basy. Antsy. Ary ato. Dia ohatran'izay foana ato. Fitaovam-piadiana sy fitaovana isan-karazany ohatran'ny kiraro matevina, arotava, blouson. Oka fa mazava. Tsy ho laraindany, Monsieur Roger. Ahoana re no elako amin'ity fianakaviana ity fa tena mifaty ato ihany ahe. Efa harena be izao, orinasa eran'ny tanàna. Atao inona daholo izany? Sa ve aretina sy fahazaran-dratsy le izy? Ary misy fofona hafahafa be nge avy ato amin'ity vata faran'ity izany. Aleo hoe ho sokafana. Andriamanitro, marina tsy olona io anaty selofana fotsy io. Andre,
dia sanatriva afaliana. Andrasalova ohatra ny fanina. Zay. Efa ela izy izany ka. Andraso eo jereko tsara. Tofo! Landy! Le goromety fanaovany ity mbola eto ity. Io koa ny anaran'ny petaka eto. Tena rangatsy vanina. Tsy nalevina akory izy tamin'izany. Ary Madame Rose iza no anamboatra ny tany hafaliana? Fa maninona koa no ohatran'ny mikisaka ty tapity eto afovoan'ny tranoko ty? Dia adiniko ve no namerina azy tamin'ny toerany? Tsy possible. Anasoridina any. Misy olona tany izany. Aiza no hiafina? Aleo aloha saronana aingana ity. Zay, tena Monsieur Roger izany. Dia fantany ve hoe nisy lasa ty? Aleo isitrika eto. Tsy afaka mitsoka lavitra intsony. Misy tsiroka iato. Manatona izy izany. Tena tratra. Ho faty sy ho tapitra androany koa ny androko. Allô? Bronna? Mila vola bebe zao dia zao ahafahany hafaliana mivoaka aingana any ivelany. Tongava aty. Eny ary. Aleo eto dia akan'izany vola izany ahy e. Ino fa lasa? Aleo amafisina ny ediny. Zay. Tena voahidy ato aho izany. Ahoana reno ahafahako mivoaka eto e? Aleo hiverina any dia tohizany ny lalana ohatran'ny tonelina iny ka. Fa misy lalana ahafahany fiara-miditra izany ato. Aleo tohizana ihany ny lalany. Fa inona ny dikan'izao e? Torindrina be daholo avokoa. Dia avy aiza izany nahatafiditra an'ireto fiara reto tato? Very fa inona izany? Inona ilay voatonako teo? Voaka ty ivelany ary niverina nikisaka le rindrina. Aiza? Ohatra eto tokotany ihany. Aty andrefana akaiky ny zaridaina aty. Aleo aloha akaina ka. Tonga eto ambavahady ihany noho ny farany. Ahoana madame? Aiza ny atairako? Ahoana ka izay? Ato moa hafaliana no mipetraka? Ie, azafady, fa iza moa ianao? Bara-mianatra izay. Sakaizany za. Tsy tonga ny andra mantsy izy ary tsy namaly finday. Tsy fomba mihitsy izao e. Lasa nanao stage izy. Stage? Eno miaraka angeny anay efa voaray amin'ny toerana ray izay. Mbola lahy ihany. Mandeha lehilahy mandeha any ary izany veriny intsony raha tsy te ho gadraika eo koa.
lasa nanao stazy any andafy izy ary tsy miverina tsony. Fa iza moa ianao? Ary taiza moa tsika any eo? Za lesy ny ray ny hafaliana ary mandehana amin'izay la mandeha fa tsy mila be fanontaniana eo. Tonga soto an-trano dada. Makasitraka indrindra amin'ny fiara-miasa ry inspekteur Gabriel sy ny aiko. Tsisy fisaorany. Tsisy fisaorany. Fito volana zao naharariko. Tena saiky maty Toy izy ny fitsaboa-tena ndray matobary Zay fa mirary soa miambona na ny toerana misy asa tsy fantatro. Sarambanana hoana zay ihany ka saina. Dia toy izao koa ve ny nahazo aneny? Azo marary saina ka dada. Raha zany ve ana ohatran'izao? Mino fa mahafantatra zavatra betsaka Madame Rose. Satria efa ela be izy ny tao. Sany fa misy tongadray. Raha sasy angamba. Ka saina, mba jereo kely lesy fa ohatra misy mikorotana be ao velanao zany Andraso jereko inona zany ty tabataba be ty? Ty eto le sakay zany hafaliana. Aleo mena azy ny anjara taratasiny. Ty taratasinareo? Taratasy momba n'inona izy ty? Ataoko angamba fa mahay mamaky teny ianao ka vakio. Maninona? Fiampitoana fanalana anay fa ilain'ny tompony ny trano. Ahoana ty? Ahoana tsara hoy izany ka saina? Iza no misandoka milaza ho tompony trano? Ianao ve? Lozanao mbe Za kory ny tompo mifaly patron ako Patron iza iresako aminy? Io mijanonao anaty fiara io izy. Io Azafady tompo, alalana vaizana ilazanao fa anao ny tanànanay. Ka amin'ny olona vidianako azoko. Tsara ngamba raha nareo no miresaka any fa aleo anao ny asan'ireo mpandrefy. Olon'izy? Efa ianao no mividy azy Mifankalalanga nareo? Ray ny hafaliana izy. Tsy manana resabe atao aminareo azafady mialahy. Tsy manaiky an'izao Zao dia ndao any amin'ny polisy. Amin'izay indray koa dia io ihany sisa hono tavela amin'le tanàna nialany azy. Fa maninona ndray matobary soto sepotra be nareo mianaka? Eny tokoa Ity inspekteur Gabriel naharain'ity taratasy ity zahay tompon'ny tanàna sy ireo mpanofa rehetra ary anay ny trano ka. Ao hatramin'ny géomètre fa nisy olona nividana an'le tanànanay hono. Andao ary aloha eny amin'le toerana zao dia zao Ao, mekara ao anaty fiara nareo mianaka Eny tompoko.
Andao anatona an'ireto olona mandrefy sy mibaiko reto e. Azafady. De izy azafady le tompon'ny tany vidiana. Io Ramose anaty fiara io. Brona, ay ve laty. Ie, za ihany le tsy tirinay koa. Fa iny ela zao? Mpisolo vava nga? Polisy a? Lasa polisy ve? Ary alahy nga lasa géomètre. Fiara-miasa Monsieur Roger ihany. Ay ve. Izy zany no nividy ny trano. Eny. Nikendrona be izy vao nandray fa lasa polisy lahy. Mifankalala nga anareo? Miara nitaizana tena amin'ny centre mamiratra soa zay. Ay ve ty Ramose ty e. Mandraraha matetika amin'ny fividianana tany aman'olona. Avy eo misy milaza ho tompony hatrany. Izy nefa toa mahazo ny rariny foana. Manao ni ianao Ramose? Azafady fa misy enquête kely ataonay ka mba afaka manaraka anay eny amin'ny poste de police ve ianao? Inspecteur Gabriel ty e. Ary izy kosa no inspecteur ny aiko. Ay lasa polisy ve lahy? Eny Monsieur Roger. Ndao ary. Mandrosoa ianao dia mipetrapetra. Misaotra. Ka inona ny azoko anampianareo? Momba ny taratasy ny zarainareo sy ny fehim-potoana 3 andro fotsiny. Zay trano n'Andriamatoa Barso. Herintaona mahery ny efa nividianako ny tanàna tamin'ny Ratsonsona talohan'ny nandehanany tany an-dafy. Ka tonga kosa ny fotoana ialako azy. Ratson iza. Misoratra amin'ny karabarjona sy raivomanana ny tanàna ary zahay taranany. Mpisandriko zany olona zany. Tsy manam-potoana ifandirana be aminareo eto ahy. Tsy marina. Reto ny taratasy mazava tsara. Tsy marina zany e. Andriamatoa Barso mipetra aloha ianao azafady. Tsy maintsy mbola ho amarinina momba an'ity taratasy ity Monsieur Roger. Tsy maninona mihitsy. Sainga mba anjara kosa zao ny manontany. Moa ve manana taratasy ara-dalàna milaza mazava tsara fa any ray aman-dreninao ny tanàna? Any an-trano? Eny ary. Ialako tsy nety fa rehefa tsy tonga ao anatin'ny herinandro ny taratasinao dia hanomboka ny asa zay. Mandra-peo nareo. Andriamatoa Barso. Sa vao ny taratasy dia eto makaty. Dada, tena enzany ty. Roa andro manontolo zay tsika tsy natory, sy nahita tamingana taratasy. Tsy hita ve le taratasy sa naninona ny tsy nipotry reny? Misy mandondona ambaravarana. Jereo fa misy olo zany. Manosoa rehetra e. Fa ahoana aloha ny tsy nandalo nareo e. Ny fotoana mandeha. La neky zay fa tsy hita le taratasy. Ao fabiko nareo. Tena hitako amin'izao korotana be zao mihitsy. Araiza ny efitra mbola tsy voasava aloha. Ny efitra ny landreninao ny haiko. Ndao ary fandrombonana aloha ny fisavana azy. Tena enzany zany. Fa ay zary. Nisy valopilatsaka tao amin'ny bokyny landiny. Eny tokoa. Tsy soratra eto ivelany. Sokafo azafady. Taratasy no Andriamatoa Barso. Vakio azafady. Sararjona Monato. Tondra ny larana karapanondro. Teraka tamin'ny sy ramatoa raivomanana vadiny Rabarjona. Tondra ny larana karapanondro.
Teraka tamin'ny dia manome manontolo ny fananana ny vady rehetra any Barisoa. Teraka tamin'ny sy Rasoalandy zanakay mivady. Zarain'izy ireo misasaka sy ny taranany, taratasy ny trano sy ny tany manontolo ao Antsamasina. Ny zava-tsarobidy rehetra kosa dia ao anaty vata volafotsy, natao androany fa raha ny sonian'izy mivady ary nandalo fitsinjaram-pahefany zany taratasy zany. Zay indray le vata volafotsy. Aiza misy an'izany? Tena raha tsy hita le vata volafotsy dia veritsika. Andraso kely aloha. Nanahoana ianao tato? Ahoanao inona moa na maty aza? Iza no anarana ny menao ny zaza? Tinay. Zay ihany? Ento zaza kely io ry Braona. Eny Monsieur Roger? Dada, fa hoentinao aiza ny zanako? Mandana ataovy izay nampanirahako an'lahy ry Braona. Eny Monsieur Roger? Dada, sao dia tsy rariny izao. Adala ve sa marary saina ianao ka tokony hitsaby teny Ataovy izay iverena ny ainao malaky. Afaka herinandro ianao mandeha any Angletera. Efa vita ny taratasy rehetra. Any ianao amin'ny Demerta. Dada va! Dada! Mila makany Antsahamasina vao maraina be tsika ny tany fianakaviana any. Misy olona zany. Iza le olona? So mba hitondra vaovao? Tsisy olona zany io fa zazakely mitomany sy nametraka teo ty Zazakely iny iza nanatra an'io teto? Tsy hitako. Fa maninona no atondray nateriny? Ny olona eto mbola tsy voavady, tonga indray ty manaraka. Atao ahoana io? Misy dikany matona terneto zazakely io Tsisy taratasy amantarana no ambazy afa-tsy ty anarany ty anay. Ary zazalahy kely ane le izy. Tsy afaka hitaizany zazakely izany le zeriny koa. Jereo ary ty mahazo anay ty. Andao terina vao maraina any amin'ny centre ary aloha Zay vao makany Antsahamasina dia antsoina inspecteur Gabriel. Ka tsy Monsieur Roger ve ty avy ato ty? Izy indrindra. Ary manititika any ny fandehanana matetika ato inspecteur Gabriel. Na za koa aza. Fa anao ankety any amin'ny sœur directrice mihitsy aloha rehefa milamina ny momba ny tianay Misaotra azy zay nanaiky nandray ny tianay aloha Dia jereo sy tsy dio ihany aloha izy fa tsy fantatra aorianao ny zavatra finosin'izao zavatra rehetra zao. Ono ary inspecteur aniako. Moa ve misy zavatra tsikaritra ao tamintsika ny resaka tamin'ny masera teo? Ny fetry ny somary mikitikorona ary mampikasokasoka tanana, mihoatra loha. Ny fiheverako aloha tsy dia milaza ny marina rehetra izy fa mandainga.
Izay no tiako andrasana taminao inspektera ny aiko a. Tsy olona oatra azy ireny mihitsy ny hanome zavatra be foana fa misy antony manokana ao ary tsara fantarina. Sady ohatran'ny ao ihany izy no manao raha tsy diso a. Ka izay indrindra manko. Fa misy fikarohana kinko aminao. Angamba fantatrao avokoa ny ao amin'ny centre rehetra. Tiako hisavan'ny dossier ao ianao inspektera ny aiko mba hampijanona ny ahy. Eny inspekteur Gabriel. Madame Rose a? Eny monsieur Roger. Milanao azafady. Eny tompoko. Zao no izy. Tonga angamba ny fotoana isarahantsika. Afaka mandeha amin'izay ianao raha misy mahasoanao any. Zany. Kanefa raha misy ilaiko anao a, dia miantso anao ihany aho. Za mantsy tsy ho eto matetika intsony ary hiafaliana moa tsy eto intsony fa any ampitan-dranomasina any. Isaorako anao ny fiarahana nandritry ny taona maro teto. Monsieur Roger, fa tena lasa ny andafy tokoa ve hafaliana? Mandainga angaha fiveranao anahy. Ka tsy ka, tsy zany mihitsy ka. Raha misy zavatra fantatra, tandremo tsy voaka n'ity varavarany'ity zany a. Akombony tsara ny vavanao. Eny monsieur Roger. Dia ilazao aho rehefa vonona andeha anao. Eny tompoko. Zay. Tsy afaka hiaraka aminareo any ary reto fa aleo andreto a. Sady manontany andry zalahy ihany. Endry dada. Fa hono tokoa ale tsy rikatsaina. Mba nakaiza ho le vehivavy niaraka tamin'lahy iny. Tao tsy tazana tsony. Hafaliana ve? Tsy reko tsony momba azy. Tsy mandray telefona. Tsy nekeny dadany koa ny fiarahanay nefa efa entona zay no niaraka teny foana. Mampalahelo kosa le se lahy zany. Ary adiniko no teny Allah fa monsieur Roger nge ny dadany. Ie, ka tsy tiny so voasaringotra tamin'le raha momba ilay nafaty any dadabe sy bebeako teo e. Vao mainka misy zavatra manintona mantatra bebe kokoa momba n'iny monsieur Roger iny. Hatratio. Ohatran'ny be fifandrifian-javatra be loatra. Tena tratrariva ianareo telo mirahalahy. Tsy tafody anio tsika. Amin'izay ndray tena miosombovoka be Lavitra ny lalana sady nanao zavatra tsy nabozina. Nareo zany manam-baovao fa ny teto ny laza ho tsy mahalala zany vata volafotsy zany. Zany Andriamatoa-Bariso. Fa nahoana ny ray aman-dreninao no tsy nitantaran'le izy fa dia niandry diso ariana loatra. Ao tantarao inspekteur Gabriel. Zanadralanao tokana le avy any Sondrina iny ihany nalala ny tantara. Ka toy izao. Teo lahy ny rainao ny mpiray-tam-po. Barjony no zokony a, tatsambo izy ireo. Tamin'izany rehefa taraiky teny afovoan-dranomasina teny dia tody sambo lehibe anankiray. Toerana somary tsy fandalovan'ny sambo rehetra izy io. Saika ila vonjy tao ny zareo tamin'izany. Kanjo fatin'olona mitsirara efa ho 5 any tao ary miendrika jola avokoa izy ireo araka ireo fitafiana sy ireo fiadiana manodidina azy ireo. Rehefa nisavasava tao izy telo lahy dia teo nahitany zareo an'le vata volafotsy. Lehibe feno vongambolamena. Nentin'izy telo lahy nitsoaka io ary nafenony tao am-pasapoana Sondrina aloha nandritra ny volana maromaro. Rehefa tsisy nikaroka le vata volafotsy feno vongambolamena dia nizarain'izy telo lahy mitovy tsara. Le vata volafotsy lehibe narendrika natao vata telo dia samy nitahiry sy nitazona ny azy avy. Zoro lahy nividiana amin'ny fananana maro ary nizarainy tamin'ireo taranany avy fa ny nareo zany zao ny tsy fantatra izay misy azy. Tena tsy mba nahalala an'izany tantara zany aho. Nafendry zareo mafy zany le izy. Mino fa tsara petrakanao any zay.
namerina ny savan'le fahasapoany zay sao sendra tany ho any any le vata volafotsy kanjo. Tsisy. Zay zany fa ho lasan'olona ny trano. Mandra-pahatonga antsika ny rapitro dia efa rava e. Araka ny emploi du temps sur directrice dia raha pitsi no veriny eo. Malalaka tsara ny fizavana amin'izay. Karazam-boky sy dosy izany ato izany. Sofa nisy anarana ny sisiny. Tiany ana. Hitako eto le Madame Rose. Tsy afa-tsy izay. Ary tao voamaly nandalo teto Madame Rose nanontany momba araka ny voasoratra ato. 20 taona aty aoriana. Inona ny tadiavany ahy? Aiza no atako azy? Aleo aloha apetraka ty fa zavaina indray ny manaraka. Afa-po aho. Aleo apetraka aloha. Ary ny glacieur mainty somary misitraka ry. Andraso alaina. Monsieur Roger? Tena izy tokoa. Ato ny tantarany. Sady vakina no alaina sary any. Fony 20 taona montsy izy ny tonga teto rehefa naratra mafy. Renireny andalana. Nangalatra sy nanentaka. Ka i masera no niantra sy ny taiza azy. Teo amin'ny 15 taonany no nisy nanangana. Fahazabanam-bola. Ka roa taona taty aoriana nanatitra zavatra fo natao amin'ny santara mamiratra soa izy. Nanao sy nisy fifanarahana tamin'ny masera fa makakizy 520 menada. 520 menada hoe? Ary nakaiza daholo zany ankizy zany? Tsy mahazavy ny ranga iny. Be afera ohatra amin'ny maloto loatra. Inona no ny fanarahana izy masira? Sanatria dia ho piraitsy kombakomba very zareo? Toa tsy minao izany aka. Matahotra azy hoe masera dia matikena maso no ry fanampiana be ataony. Angamba aby ny androany. Aleo miala ato. Reo ny sary inspecteur Gabriel. Dia izay ny zavatra hitako tany. Mazava daholo zay. Fa misy zavatra betsaka ao ambadiky iny olo iny. Zao rava ny tranon'Andriamatoa Barso tatatoanao. Zara raha misy izitrihana sisa ry zareo. Marary mafy nga Barso ary lasika saina fa hivarotra an'le fiaran-dry zareo aloha. Tsy rariny. Tsisy olona inspecteur Gabriel ty tanàna be ty. Hoe tranon'Nga Roger. Iny misy olona avy iny. Hoe Braun. Fa ahoana letsy? Saika mba hitady an'Nga Roger izy. Nga eto izy e. Tsisy hevitra tsony raha momba an'le tranon'Nga Barso. Efa fantatra ka. Fa totsy any toerana any izy. Lasa lavitra mihitsy izy. Za koa moa maika mbola mitahiraka.
Ka misy olona azonay mba azo anontaniana ary ve? Ny vady aman-janany ohatra. Ny vadiny efa maty efa ela, ny zanany vavy-tokana lasa ny an-dafy, ary Madame Rose mpanampiny koa efa nalefany. Madame Rose hoe? Ie, izy ny mpanampy teto. Aiza no mety ahitana azy? Tena tsy fantatro ah. Eny ary lesy fa misaotra. Izany daholo ny resaka ny fanaovanareo teo. Miditra lalilalo hatramin'ny momba ary zareo. Efa fantatra lany tokony atao raha vao misy fihetsika tsy mendrika. De arakitsika an'io sa? Zaho any amin'ilay an-tsanomasina fa ataovy le tokony atao lahy. Eny ary? Vao marina tany amin'ny centre izy, miafokafona sy hafahafa. Ary tsy misy malala izay ny fampiresahany izy sy masera fa ataovy mibaikiko. Eny Monsieur Roger, andeha mialoha ary manaraka ry zalahy. Eny ary. Telo lasaka fefany zao. Mbola afaka 20 minitra vao manao paoziny an-jaridaina ry zareo. Mba nanao soa ihany masera. Zany diso lalana. Ahoana ny fomba navotana an'ireto be antitra sy sazy reto? Aleo rangaha voaka tsy lerany ah. Masera mbola mety mivavaka. Tsy mivoaka iny raha tsy taraiky. Manahoana daholo e? Andao amin'izay hamonjy zaridaina e. Rehefa lasa daholo. Aleo amin'izay hiditra. Variana daholo ireo mikarakara. Tena misy be antitra telo marary tsy azo etsehany reto. De zazakely roa misy eroma. Ary esy tiana izanaky hafaliana naterin'ireo taty. Ty eto. Aleo aloha atosika hivoaka any amin'ireo olona ireo. Zany ny SMS fa milatsaka. Izay lavizaty tsy dia. Miasa efa manasa. Tena efa mandoro ny trano zareo zany. Sœur directrice, ireo marary. Kila maty aho. Ahoana le tir Brown? Tomaly kendrika be. Simba tanteraka ny tanàna e. Maty ireo marary tao. Ay ve zany. Ve zany ahoana e? Tsisy dika ny nananganako ny transimbiletsy ah. Tena demôny mihitsy ty rangaty. Zany izy raha mba nangoraka kely akory. Allo? Kasaina? Naray vaovao fa hoe main centre mamiratra soa. Tongava aty amin'ny borao dia lasika e. Zany vely ty? Nanahoana le zazakely naterisika tany zany? Tongava aty aloha e. Fa misy inona lesy ry Kasaina? Nanjo anahy inspektera aneko. Reo. Ho any tsara aloha ny fanafodinao mandrapiveriko ry dada. Mampalahelo ireo maty. Indrindra fa masera. Soa koa fa taty ivelany daholo ry zareo.
Tsy nahita amin'ny fivoahan'ireo beanitra sy ny ankizy ireo mpikarakara. Zany Nivoaka ny lohan'ny lera izy ireo. Fa aveza zany ny vin'ny afo. Tao an-dakozia hono. Tsy diso zany. Avianareo rolahy eto. Jereo tsara ty zavatra nytete ty. De fofony kely anie. Lasantsy. Mpitorotrano fanahininana tao io. Ka fa azoko. Nisy nalala ny anketina tao hoan'ny masera de novonoiny sao mamoaka tsy ambaratelo. Monsieur Roger. Vata volafotsy. Nosoratany voanginirina Francia. Novelominy Vantsosy Anjarliva. Niaraka tamin'ny Arliva, Le Mec, Tahina Nantenaina Tsila, ary Rija. Roland Ramanatsoa no nandraisy feo, Anjarliva no nanantotosa. Mbola itoy